ia androantsika de resaka mahakasika an'ilay resaka censure zany a na ny fanakombonam-bava zay ataon'ny mpitondra hatram'izay eo amintsika eto Madagasikara aloha zany mazava ho azy sy ny teknika zay ampiasaindry zareo mahakasika an'izay ka ny zavatra tiako resahana androany fotsiny a de mahakasika an'le hoe tapahana ny karaman'ireo zay mpiasam-panjakana manohatra na manao resaka syndicat zany a na mitsangana mba miteny izy tsy voatery hoe manohatra fa le inona moa no toerinao ao zavatra tsisy efitra tsisy idéologique ina no toerinao eo de na rehefa vao miteny le olona anankiray a de tonga de tenenina fotsiny hoe tonga de hoe manohatra an'le olona fa tsy le hevitra satria ny hevitra tsy misy a donc mazava ho azy fa rehefa tsisy hevitra de tsisy zavatra azo toerina mazava ho azy ka zavatra tiako ampitaina kely amin'ity androany ity hoe ao anatin'izao fanavozana zao de tsara koa zany mba omena fahalalahana ny olona hanao resaka syndicat sy droit de grève zany hoe ny mpampianatra ny tena nalaza tamin'ny fatapahana karama io zany a zay atao an'ny mpiasam-panjakana zay lazaina foana hoe aka misy ny droit de réserve hoe mpiasam-bahoaka fe de droit de réserve inona ny anina tsy resaka secret défense ale izy tsy misy hoe secret azo hoe afiainana stratégiquement fa natao fotsiny zao anakombonana ny vavan'ny olona zay milaza ny tsy mety sy milaza ny zavatra tsy mandeha am'izay laoniny ka ao anatin'izao fanavozana zao a de angamba ny tsara raha mba jerena ihany no mahakasika an'ireny hoe mena lalana daholo ny mpiasam-panjakana mba hiteny zay tsy hitany hoe tsy mety a ary hitany ko hoe tsy mandeha arak'izay tokony ho izy amin'ny fijeriny de rehefa tonga ny olona na ny mpitondra concerné zay zavatra zay a de anjarandry zareo no manao débat teknika hoe ahoana ny hevitrareo de ahoana ny hevitray de zao fomba fijerinay anazy de jerena ny izy tsy hoe marimaritra iraisana fa ny rafitra mety ety ka taloha sa tsy miteny hoe zao sao de hoe makarary sofina indray fa taloha de rehefa miteny ny mpiasam-panjakana de tapahana avy hatrany ny karamany nefa izy mbola mampianatra foana ny mpampianatra nay taloha tao mpampianatra nay taloha mba tsy tenenako ale anarany de tapaka karama foana rehefa mba mangataka ny zoany zareo zoany a zany hoe tena tampikarama zoany no angatahany de tapahana ny karamany a satria manelingelona n'lay mpitondra ka io tsy le mpitondra ankehitriny fa mpitondra ankehitriny ny angatahana mpitondra ankehitriny de mba hanavao an'izay rafitra zay mba hoe tsy rafitra manimba sy tsy manome valeur ny mpampianatra ohatr' zany inona moa no aiza moa tsika ity raha ny mpampianatra raha atao an'izany hoe andamin'ite kely ny tampikarama kely zay efa de hita hoe kely koa no angatahany de tapahana atao amin'ny CSS be da be ny ohatr' zany ny CSS mifantatro aloha hoe vao miteny a vao milaza ny zavatra misy vao mangataka ny zoanao ianao tonga de tapahana ny karama de eritrereto hoe ao Madagasikara anao tsy mandray karama de mivavaha mafy mba tsy harary mivavaha mafy mba tsy ho voaroaka any am-pianarana ny ankizy mba hinan-kanina mba hita sakafo hohanina koa ka ao anatin'izao fanavozana zao de mba mangataka hoe avy aloha mba hiteny ny any am'ireny karazana syndicat maro isan-karazany ireny ao Jirama be da be koa ny tratra tao tany am'ireny fitsarana ohatra za tsy hiteny any ankoatran'ny any am'izay tsy fantatro tany fa ny hitam-bahoaka de tao amin'ny CSS miary amin'ny mpampianatra pikaroka sy ny sisa zany de tery amin'ny fitsarana taty amin'ny tisy teo ino tisy ty ny mpianatra rehetrarehetra zay tratran'izay koa satria nisy fotoana koa hoe tapahana ny borsa zay miteny hoe tsy mahazo borsa surtout an'le ankizy zay nandeha nianatra nianatra tany ivelany de tsy mena fotsiny zao le borsa efa nampanantenaina teo aloha zay ka ny zavatra tiako ampitaina ao anatin'ity vidéo fohy de fohy ity a de ao anatin'izao fanavozana zao
sy ao anatin'ity resaka hoe fanovana rafitra ity de misy an'io fomba fanao talotany io sao de mba tokony hojerena ihany mahakasika an'io hoe avelany olona iteny na de mpiasa-panjakana ary izy mba jerena ihany le resaka traizany famaritanareo indray an'le hoe droit de réserve sy ny famaritana taloha ny droit de réserve sy ny famaritana ankehitriny ny atao hoe droit de réserve sy ny sisa sy ny sisa de zay mba miteny sy mba le olona ne manome kritika ana tsara indrindrindrindra moa izy zany raha ohatra ka hoe mpampianatra de mba mangataka ny zoany zo zany tsy tokony angatahany zany fa efa aki satria zo le izy raha tsy nanana an'le zo ianao de mety hoe miady ianao mba azahoanao anazy fa le izy tena hoe zoanao no mihazo an'zany zany efa droit le izy de tsy tokony angataka ianao zany azahoanao ny sitraka ny zoanao ka ny sujet resako teo de hoe ao anatin'ity fanavozana tya de mba jereo ihany mahakasika an'le olona tapahana karama reny nefa ny olona miasa tsara indrindra fa ny mpampianatra sy ny mpampianatra pikaroka raha misy hoe obligation de résultat sy ny sisa tedavina amin'zareo de tokony atao mazava le izy fa tsy tapahana fotsiny zao ny karaman'le olona rehefa mitaky hoe afa elabe zay tsy nahazo fomba avoainy anay sy ny sisa sy ny sisa ary le izy tsy tokony asiana 2 poids 2 mesure koa eo am'mpiasam-bahoaka hoe ny sasany ana de efa lafo be ary ny andamin'nytehany sy ny tamikaramany de mbola mahazo aingana ihany izy am'izay tamikaraman'zay fa ny sasany zay tena ao anatin'le structure régalienne de sahirana mbola takina vo azo le zo ka zay fotsiny tiako ampitaina ao anatin'ity hoe ovay le rafitra jereo zay famaritana n'zay hoe atraizany fetran'ny fahazahoan'ny mpiasam-bahoaka sy ny mpiasam-panjakana maneho hevitra hanatsarana structure anankiray satria structure ane tsika zao anova rafitra sy anavao fa zay rafitra mipetraka io mbola tsy natao fanandramana mbola tsisy nanandrana zany hoe mety ary vety mety aty vety tena zay tokoa ve ka nanao concertation nationale lary ianao anavao rafitra de ny rafitra tsy maintsy andalo amin'ny phase maromaro hoe phase d'expérimentation le izy de rehefa mandeha ndray de mahazo retour d'expérience ianao de tsy maintsy manova kely an'le izy hoe ahitsy kely eto fa dikan'zany zay rafitra hitranga eo tsy maintsy mbola rafitra azo lazaina hoe flexible aloha satria ny voalohany ny olona efa tsy zatra tao anaty rafitra mety hoe tsara be tsony faharoa manaraka an'izay mety hoe betsaka ny very tombotsoa sy finanana de tsy anaiky fahatelo le izy mety sy rafitra adapté amin'ny faritra enina zany hoe ny faritra Antananarivo mety tsy ety amin'ny faritra ny Atsinanana metimety any amin'ny faritra atsimo tsy hitovy amin'ny faritra varatra sy ny sisa sy ny sisa dika zany tsy maintsy misy rafitra zany mibazy mety hitovy fa tsy maintsy misy teknika kely be da be tsy maintsy mirazotra amin'ny faritra sy ny fomba mpiarahamonina sy ny kolotsaina any am'le faritra isan-karazany dika zany tsy maintsy rafitra manaraka an'izay ka ty resaka fanapahana karamana mpiasa-panjakany ity de mba tsy tokony hojerena indrindra ao anatin'izao fanavozana zay tena irina tokoa zay de maniry an'zany hoe isy ny fanavozana ary za mahatonga anay miteny eto tsy hoe anohatra an'le fanavozana misy tsy zay mihitsy tompoko diso ny fieritreritro zay fa tena hoe mba anentana koa zay mba andray antsara am'le izy ary tsy zay tsy efa veriny impolo hoe tsy mila iny izy teo tsy mila seza mbola misy manao ihany hoe ila seza ndray ty tona inona seza to zay tsy mila seza dikan'zany manteny fotsiny zay hoe mba jereo le rafitra manoro ary mandray anjara satria olo-pirenena koa zay de zay tsy maintsy hiteny amin'ny droit maha olo-pirenena anay zay droit de l'homme manana droit ianao hiteny manana droit ndray fitenenana sy ny sisa ka zay no anona jereo tompoko ty resaka fanapahana karama sy fanakombonam-bava ao anatin'ny zavatra zay tena marary amin'ny olona ny anakombonana ny vavany zany hoe tapenana ny any am'le tena aindebe an'le olona de mankina ho azy anao ko zany koa hoe tsy hinan-kanina ary tsy asa ry ve anao zany tsy tsabotena ry ve anao de any zany ny tena tonga de any am'le marary de zay le izy ka alefaso ny fanoman-drafitra efa nivoaka ny chronogramme tsara be le izy na de tsy fantatra raha ohatran'ny ahoana ny fomba nahatanterahana anazy satria tsy misy détail ao anatin'le izy
fa de listra fotsiny tsara rehefa misy aloha de misaotra naome an'le liste zany fahita le izy sy le hoe inona ny hevitra sy ny chronogramme fa le fomba natanterahana an'iny tena sarotra techniquement ho voatazona ave reny chronogramme sy ny sisa reny satria lalana ratsy ny vola mety hoe sahirana tsisy ny firy andro nanao anazy zaraina par fokotany ve sa par distrika de miandro ny détail sika satria ny diable tompo koa de ao anatin'ny détail ny misy anazy fa tsy any anatin'ny grande ligne fa natsara anazy fotsiny de mba efa nivoaka le izy aloha zany mba efa hita aveo iny afaka resahana hoe nisy calendrier tsy maintsy nenjehana makarary ny andohanareo reny de tsy ho resantsika fa nafinaritra iny zany efa mivoaka mba hitan'ny vahoaka hoe zao zany le hevitry le izy de ny tsara kokoa mba misy version malagasy le izy satria zay manam-pahaizana de tsy mahay mamaky an'ireny teny frantsay reny fa diso an'ireny définition de mba atovy amin'ny teninay le izy amin'ny teny malagasy zany ny sasany mba ianaranay mamaky teny satria zay de tsy mahafeny teny malagasy ko mazava ho azy ny détail de tsara koa mba havoaboaka ihany hoe ny ministera rehetra zay ao anatin'ny reny zavatra reny de tokony amoaka ny détail any hoe ahoana moa fomba natanterahana an'io ahafahana mitazona an'le chronogramme ahafahana mitazona an'le timine satria hitatra izizotro ary tsy fisin'io timine io mihitsy navoan'ny teteza mitatra am'izay ka ty zany zao nisy an'le timine tsara le izy hoe atretokatretok de tsara be satria voatazona zany le rotaona kanefa ny secret ny fitazomana an'io rotaona io de efa voakako ndray rehefa tsy avoakanao ny détail an'le izy hoe ohatrany ao na ny teknika afahanao manao an'le mitazona an'iny 2 mois manao an'ity 3 mois manao an'ity 4 mois manao an'ity 6 mois manao an'ity de izizotra ihany io zany hoe mitatra foana io satria ao anatin'ny fanaovana an'le izy ny tena ahitana fahasarotan-javatra fa tsy amin'ny théorie ny théorie de tena mety rehefa maka hypothèse ianao hoe aka zao ny anina fa rehefa eny an-dalana iny ianao mety misy olona migrevy ohatra na mitsangana indray ny mpanohatra sy ny sisa mety anakana sika mpavavaranjo de mety tara indray le izy de any anatin'le détail zany ny tsara kokoa hoe ohatrany ahoana moa zany ny détail eritreretina natanterahana an'ray zavatra zay satria efa manomboka zany zao am'ty volana mars ty ny départ zay tsara ho a le izy tsara tsisy miteny misy ny hoe ratsy le izy fa le détail tsara avoaka ihany ary io fa nangatahako hatram'izay koa hoe avoay foana le détail sy ny sisa ka misaotra antsika rehetra namoaka an'ireny zavatra ireny mba ho hitan'ny olona koa le izy de zay moa mangataka hoe mba sy ho teny gasy kely le izy mba ahafahana mahafantatra an'le vocabulaire amin'ny teny gasy sy ny teny vahiny zay fa fotsiny ro re